fa fenonao no tanjako feno ianao ny foko Tsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy tononoko ny fiadanan'ny tompo anjakazaka ao amin'ny tokantrano izay misy ianao ao ianao izay maheno an'izao feo izao indray tonga eto aho te apatsiahantsika ary te akahery atsika indray naneriny foko loatra ity dia tena hoe mino aho fa andray zavatra ihany koa ianao na dia tsotra sady fohy no entiko hoe tsy toriteny aho fa andeha ampatsiahantsika andeha akahery atsika araka an'izay efa hira nyrenesinao teo amin'ny voalohany izay dia tiako izao sy ianao andinika ny fonao io ity foko ity hoe inona marina ny tena mameno ao anatin'ny fonao ao fa raha tena hoe feno an'i Jesosy tokoa ny fonao ary tena tsy anana iay ianao tsy anatahotra ianao fa zao hoe aoka ho fenin'i Jesosy ny fonao. Ny tenin'Andriamanitra milaza any amin'ny ohabolana 23-26 dia milaza hoe anaka atolory aho izy ny fonao ary aoka ny masonao ho faly mijery ny lalako. Izany hoe ifotsika ity mila atolotra ny Jesosy. Raha fa mifotsika amin'ny feno fahatsarany Jesosy itsika tsy anana fo tsy ay amela heloka izao sy ianao, tsy anana fo feno fialonana izao sy ianao, tsy anana fo lentika, fo maloto, fa teny hoe fahadiovampo atadidio. Fa ny tenin'Andriamanitra koa dia milaza fa izay rehetra madio ampo ihany no ahitan'Andriamanitra. So zavatra kely miretriketrika any amin'ny fonao any no anakana anao tsiditra ny lanitra. So ilay tsy fahaizana mamela heloka no anakana anao tsiditra ny lanitra. So ilay fo feno fialonana no anakana anao tsiditra ny lanitra. Ka mbola fotoana mety zao andinianao ny fonao, fotoana mety zao tena hoe anloranao ny fonao an Jesosy. Aoka Jesosy no anjaka tanteraka amin'ny fonao ao. Tena ngatao mihitsy ny tompo hoe tompo fenoy anao ty foko ty dia tsy toetrana fa aratsiana ny fonao, tsy toerany tsy fahaizana mamela heloka ny fonao fa tena hoe itoerany Jesosy irery ihany. Ny tenin'Andriamanitra ihany koa mbola milaza any amin'ny ohabolana 7 ny 19 dia milaza toy izao hoe
Tandremo izy ny fonao mihoatra izay tokony ho tandremana. Izany hoe ity fotsika ity mila tena hoe amboarina. Avy ato ny voan'ny aina, avy ao anatin'ny fonao ny voan'ny rehetrarehetra, ny zavatra rehetrarehetra saintsainao io dia efa voavolavola ny fo. Dia iny mivoaka eny amin'ny vava eny. Ka raha zavatra ratsy ny mameno ny fonao, tadidio fa tena hoe zavatra ratsy foana ny tavavoaka ny vava. Zao hoe fotoana mety zao. Tiako izany ianao hoe iexamina ny fonao mihitsy hoe iza ny tena hanjaka ao amin'ny fonao. Zao hoe antsoy Jesosy hoe feno ianao foko tompo amin'ity androany ity. Dinio fonao amin'ity androany ity. Fa sao dia zavatra kely ao anatin'ny fonao, le tsy mety miala ao anatin'ny fonao, anakana anao tiditra ny lanitra. Fotoana mety zao, andiniana ny fo, andiniana teny. Fotoana mety zao, fa rehefa avy eo mety ho tara. Rapitsy rehefa mety ho tara. Raha maheno zao feo zao ianao amin'izao rasy fotoana zao. Tiako ianao tena andohalika ao anatrehan'i Jesosy. Tiako ianao tena hoe angataka amin'ny Jesosy. Jesosy ity foko ity diovy. Fa mety mbola misy fo tsy mahay mamela heliko aho. Mety mbola misy fo tsy mahay mitiny hafa aho. Mety mbola misy fo feno fialonana aho amin'izao rasy fotoana zao. Mampatsiahanao indray Jesosy. Tianao Jesosy fa mety io fonao io no anakana anao tiditra ny lanitra. Mety manompy ihany ianao, mety manompy ihany ianao, fa any anaty lalon'ny fonao any mbola misy fo lentika. Any anaty lalon'ny fonao any mbola misy fo tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ka amin'ity androany ity, raha maheno an'izao feo zao ianao dia ho anao zao teny zao. Dinio fonao teneny mihitsy ny Jesosy hoe diovy ny foko. Ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia milaza any amin'ny Salamo 51 10 ihany milaza hoe amrony fo madio Andriamanitra. Tena hoe teneny Jesosy amboary ny foko hoe omeo fo vaovao hoe fa amboary ny tompo zany. Dia anjaka ao am-ponao ao Jesosy. Dia anjaka ao am-ponao ao Jesosy. Ny amaranako anazy dia ny any amin'ny asan'ny apôstôly any amin'ny asan'ny apôstôly. Toko faharoa andiny fa enina amby roapolo. Tiako ianao hamaky an'ireo teny izay voalaza ireo. Fa tsy hamaky an'izany fa te hampatsiahy fotsiny. Amen. Andao aritsika hivavaka. Halleluja. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Misaotra anao Jesosy raha mbola nomenao zao ora sy fotoana zao. Misaotra anao Jesosy satria ianao mbola manaitra anay indray noho ny amin'ny toe-poko, ny toe-pony tsiraray avy. Mifona eto anatrianao Jesosy amin'izay rehetra tsy famendrehana rehetra mety mbola ataony reto foko ny fony tsiraray avy niza maheno an'izao feo zao Jesosy. Mbola fotoana mety zao anlorany tsiraray avy ny fony. Ho anao tompo, mbola fotoana mety zao ampandrosoany ianao ao anatin'ny fony. Hoe fenoy ianao indray ny fonay Jesosy. Fenoy ianao indray ny fonay Jesosy. So dia avy anatin'ny fonay ihany no anakana tsy hidiranay ny lanitra. So dia ny toe-ponay mbola anakana ny tsy hidiranay ny lanitra. Ka amin'ity androany ity tompo, omeo fo vaovao zay. Fenoy ianao indray ny fonay Jesosy. Misaotra anao tompo. Halleluja. Amen. Tahiny tompo daholo itsika tsiraray avy tinio fonao. Mbola fotoana mety sao rasy fotoana. Amin'ny fotoana andrenesana ho an'ity feo ity. Fonahitra ho averina amin'ny Jesosy irery ihany. Amen. Dia mbola manentana antsika hatrany aza dino misabone, ny page, mizema, milike, mipartage fa zany rehetra zany dia fitiavana ho an'ny hafa no anaparitahana no izarana satria mbola misy olona ihany koa tianao aheno anoany samita in Jesosy daholo.
mitsinjony alian'ny olona ny tanana kavana amin'ny fahamarinako mitantanako anao tomoera amin'ny fitiavako misaotra indrindra lahy fa tsara loatra ianao Jesosy anetsika voninahitra ho anao Andriamanitro